Faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika indray Andriamatoa Paul Mipody no vahintsika atao anatin'ity fandarana ity filohan'ny HFP ny tenany etsika ho fanavotam-pirenena sady mpikambana ihany koa teo anivon'ny antoko Madagasikara amin'ny faritra avaratry ny Nosy iny. Miarabanao Andriamatoa Paul Mipody. Miarabanao Andriamatoa Joel, miarabanareo ato amin'ny MBS, miaraba ihany koa ny vahoaka zay manaraka tsy tapaka zao fandarana zao. Anomboantsika ny dindinika Andriamatoa Paul Mipody no mikasika ny fanomanana fifidianana sahady amin'ny taona 2024 satria amin'izao fotoana izao dia hita taratra fa miteraka disadisa eo anivon'ny sehatra maro samihafa ny fametrahana ny CENI ohatra, ny HCC vao napetraka tsy ela akory izay efa niteraka ady hevitra be tamin'izany fotoana izany. Ny filohan'ny mpanohitra Andriamatoa Marc Ravalomanana moa vao tsy ela akory izay tany Tomasina ny teny hoe ilaina ny fametrahana fikaonan-doham-pirenena mba ho fandinihana an'ireo rafitra rehetra hikarakarana fifidianana. Inona ny fanampanazavana azy no entina mikasika an'izay? Ianao raha teo pahalalana pahatsahivana ny mpijery antsika ihany koa. Ya, misaotra nametraka izay fanontaniana zay. Raha aminay HFP aloha mikasika ny fanomanana fifidianana tena tsy mety ilay izy satria na tamin'ny CENI sy ny HCC zay napetraka ny filoham-pirenena teo aloha ery John Mampianina aza vitan'izao fitondrana zao nanao ny doublon araka ny fanambarana natao ny tir Cotonarivo ka vao meky amin'izao CENI HCC anazy mini azo antoka mihitsy fa tsy ho hisy fifidianana andeha normal zany io ary mitombona ny fangatahana raha tsy ninina miova tsisy zavatra mandeha io ary vao meky ho ratsy satria atsika moa fa zatra miteny an'ilay hoe variante ny doublon ny hiakatra eo zany hoe mbola ambonimbony doublon zany ny zavatra homaniny fitondrana io satria fantany izy fa tsy firy ny olo fidy azy ka mitombona le fangatahan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoe manao conférence nationale, concertation nationale zay HFP ary mandeha lavidavitra zay ninay zany alohan'ny fifidianana tokony table rase zany hoe tokony tsy eo ny fitondrana io ilay fanapahan-kevitra nyraisin'ny mpanohitra taria amin'ny bypass no ampiarana dia mitovy ny saranga am'izay, mitovy ny klasy, mitovy ny sens ho an'ny candidat rehetrarehetra fa raha io mbola fitondrana io manomana ny fifidianana io za miteny anao fa tsy possible nisian'izany fifidianana ekeny rehetra zany io fa tsy maintsy anomana labato izy satria fantany izy fa tsisy mpifidy tsony namitaka vahoakany izy ny any amin'ny faritany tena ny fitany numéro 1 any tsy fidy azy zany za zao mitourné lava manangana an'ilay HFP moa zany tiako asiana resaka kely nijoro tamin'ny 21 août io 2020 teto Antananarivo naparitaka jusqu'any amin'ny fokotany reo M. Zato rehefa avy eo naparitaka any amin'ny faritany fa presque hita any amin'ny faritra rehetra io HFP io amin'izao fotoana io zany tsy natao anomana fifidianana nananganany ainy io fa natao anomana lay fenkevitra enina ambin'ny folo natao ny mpanohitra zay nandray anjara tamin'ilay taria amin'ny bypass de ary ny fepetra voalohany ahafahana manatanteraka reny fenkevitra enina ambin'ny folo reny le fenkevitra voalohany miala ny filoham-pirenena miala ny fitondrana amin'izao fotoana dia mametraka rafitra resana ahafahana mampitovy an'lay sens anomana fifidianana zay zany fahitako an'lay tsy mety lay CENI tompoko raha va io tsy mety lay HCC fitatsika moa raha ataony HCC tsy manara-dalàna lalam-panorenana tsy arahany fa zay tapaka ny fitondram-panjakana no tanterahany ino maha HCC an'izany ka zahay de efa miteny fa raha io tsy voana amin'izay mitoroka aty tsy ohatrany tamin'ny 2018 tsony tamin'ny manko tsy hita le de doublon raha tsy nambarany Thierry fa ndray mitoroka aty ny vahoaka mailo raha mivandravandra be le alabato ho isy korontana ho reny fifidianana io tena mahatsiravina ratsy zay ho an'ny firenentsika mba tsy sian'izany allo manao convention zany hoe mba tsy siany fidinina an-dalambe ohatra manao convention zany amin'ny alalan'ny SADC de mametraka rafitra raisana mandefitry fitondram-panjakana io zany mba noho ny fitiavan-tanindrazana zany
fa raha io mbola mijoro tsy tafavoaka io monsieur Joël tsy tafavoaka na fifidianana an'ilay CNI fotsiny ary tsy mety natao mboletra hoanay hoan'teo hoanareo ordre ohatra fa seky natao mboletra ny fifidianana ordre ohatra mba ahafahanampiditra an'izay zavatra me mbola vitany zalahy ihany zany nametraka amboletra ny ola solotenanareo ordre des journalistes ary mitovy am'izay daholo ny rehetrarehetra ka aleo isy le conférence nationale le concertation nationale raha ilaina arany hoe rehefa tena tsy aneky an'izay ny fitoram-panjakana maninona moa mivondrona ny antoko rehetrarehetra ary zay na antsoavina ataon'ny filo Marc Ravalomanana tany Toamasina mba nihainy tapany kely satria misy SFP any oa ary nisy nanao taritra tamiko de hoe miantso ny erivelona rehetra izy ivondrona ary zay ihany ny lalana amin'io rehefa tsy manaiky anao le convention ny fitondrana tambatra ny erivelona rehetra tsy maninona midina an-dalambe nino moa zany zay ny asehoan'ny firenena tompo Andriamatompo Alipody araky nefa voalazako teo avy any amin'iny tapany avaratry ny nosy iny voaingana ny filoham-pirenena no nandalo tany amin'iny faritra iny ny resaka momba ny lavanila namory olona ianao ny teny hoe tsy makasitraka anazy loatra tsy ny olona any inona ny azo antikana nyreny fihetsiky ny filohan'ny republika reny zany sy momba n'io resaka lavanila io zao ny zavatra azo ambara ny olona any tena zay mihitsy ny tena marina za moa matetiky manao tourné ihany tena hoe manontany mihitsy ny olona hoe oviana ihany izy ty hainao ny zavatra nytenen'olo olo any manko zany ma extrémiste be ny olo avaratra ka ny olo tany tena ny fidy azy tena ny fidy tsisy alabato tany fa tena ny fidy azy faritra sava faritra diana satria zao ny teny hoe raha tonga fitondrana ozy ampitomboky telo aveno ny vidiny lavanilina ary zay ny moa zavatra iveloman'olo amin'ny faritra tam'izay fotoana zay ohatriny moa ny vidiny lavanila ny telo aveno teny atao io 6,500,000 francs le kilo ray am'izao ohatriny ny vidiny lavanila même pas 10% zany zavatra mampalahelo de ty i ministry ny varotra miteny fa $250 ny vidiny lavanila tena officiel any ivelany zao nefa $20 ny vitanany olona ny lavanila ny ka tsy normal zany manino raha verina amin'ny tena vidiny lavanila ary ianao nampanantena raha ohatra anao fa tsy mahavita an'lay intelo avoeny manina raha verina am'le voalohany fa falan'iny olona raha ataonao zany mijaly olo agny zao fa za miteny anao ireny olona be da be tonga reny nanantena izy iova hevitra hoe manomboko zao ny vidiny lavanily de averintsika milona na koa tena le olona hoe mba ho tantirany lay intelo avoeny disy fanantenana ny olona rehefa tsy niteny an'izany izy inona nefa ny mety hoe azo atao momba n'izay resaka lavanily zay Andriamatompo Alipody satria libéralisena ny exportation mahatonga an'io any hoe monsieur Joël fa tsy ampanay misy olo mena monopole manodidiny filoham-pirenenao de zay lasa potika lay vidiny lavanila rehefa monopole zany hoe izy ihany mividy an'le vanila de mivarotra anazy any ivelany de vidiny ambany le izy libéralisena ho an'ny mpandraraha rehetra ohatran'izay nge na lafo an'io raha vao misy ny concurrence miakatra ho azy vidin'io satria ny vidiny any ivelany tsy miova miakatra ho azy vidin'io fa ny mpandraraha ny kivy satria izy tsy mahazo agrément zay ny zava-misy ka donc zay tsotra be fanaovana any za fa avy nresaka tamin'ny président Marc Ravalomanana aleo libéralisena fotsiny raha ohatra ka zay ny solution ny président oa nanontany ana mihitsy izy tam'izay de zay ny solution za olo zanaky ny faritra iny de libéralisena fotsiny izy samy mahazo mi-exporter daholo ny mpandrara rehetrarehetra fa en règle izy am'izao fotoana zao nefa ny mitaraina ny olona any amin'ny faritra avaratra no zay resaka lavanila zay eo ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny alatra lavanila tsy mety ho voava misy ifandraisany ve reo sa ahoana ny fahitanao andreo hoe sady midina vidiny misy mangalatra le izy indraindray izy makaiza nefa rehefa le angalarina rehefa aveo tsika tsy tena hoe mino mampiasa vanila be ohatra fa aondrana eny akabiaza ilay mpanondrona ihany zany no ambadika an'le tsy fandriam-pahalemana satria atao ino ma lavanila tsy andrahoana ohatra ny vary zay matao lay olona mangalatra an'le izy mivarotra am'le tena nahazo alalana hivarotra azy any ivelany zay zany fahitako an'izy io ary fandriam-pahalemana io any zavatra azo amboarina io ohatra zany
raha miakatra be vidiny lavanily manko vao maiky miakatra le tsy fandriam-pahalemana ka raha tokony ataon'ny fitondram-panjakana zany asina poste avancé isaka commune ohatra ary tanany efa avy nisy diny de nifoanan'ny fanjakana le dina satria hoe tam'izay aloha mafimafy le dina zay tratra zany de vonoina de izy aloha amin'ny lafiny anankiray tsy mety kanefa ny ena mihitsy mialatra lavanily tam'izay tam'y fotoana nampiarina ya tam'y fotoana nampiarina an'zany fa zao moa tsy azo ampiarina tsony satria ny filoham-pirenena mihitsy nanao kabary hoe zay tratra manao an'zany de tonga de gadrana mandrapahafaty tahatra ny olona de rava le dina zay nge le misy dina tany taloha zay zany fandehan'io lavanily io zavatra azo amboarina io vidiny lavanily io satria ny tsisy lavanily tsara noho ny Madagasikara eto ambony tany ary ny tena mpihinana an'io lavanily io de amerikana zay zavatra hoanina amerikana tsy mitsy misy lavanily donc zany firenena matanjaka indrindra eto ambony tany mividy an'io ino mahatonga ny lavanily lasa tsisy vidiny zavatra fananina atao de ho anareo eo anivony HFP am'izao fotoana zao miverina am'le resaky tsika ta voalohany Andriamatoa Paul Pody ny fampiarana ny fekevitra tapaka teny amin'ny bypass io zay anao no anisany hoe fototra hijoroan'ny HFP roa taona mialohan'ny fanomanana ny fifidianana mialohan'ny fifidianana moa zany fa tsy fanaona roa taona mialohan'ny fifidianana tsika am'izao fotoana zao hitanao hoe hita taratra avy hoe mivoatra makany am'le fampiarana an'le fekevitra 12 tsika sa mety hoe tsy maintsy hiova fomba fijery kely ny mpanohitra mandrapatonga ny taona 2024 fanotanena tsara be misy napetraka ao zay zay moa de tsy miambo avita irery zay HFP ary ny HFP moa anatin'ny mpanohitra entité sahala amin'ny RMDM sahala amin'ny TIM ny HFP fa ny HFP mbola tsy antoko politique izy io mbola tsy antoko politique izy io fa mbola plateforme ka izao ny zava-misy izahay dia manentana ny mpanohitra rehetrarehetra le tsy ara sitrapony entité rehetrarehetra mba hitambatra satria io tsy vitana entité ray hiditra am'zany fa fampiarinareo fenkevitra eny ambony folo ary ny lalany tokana zany ireny fenkevitra eny ambony folo ndraisin'ny mpanohitra tao amin'ny bypass reny ka zahay zany mangataka indrindrandrindra fa ny RMDM sy TIM dia hiary entina aminay fa zay zao de manomana tena manomana zay za hitanao io manao tournée jusqu'any amin'ny province mandeha Tuléar mametraka le HFP zany HFP zany amin'ny faritry Morondava tena matanjaka tahaka zany koa Toamasina fa zahay rery tsy havitan'zany ka de mitodika amitsika mpanohitra rehetrarehetra zahay tsy RMDM sy TIM ihany fa zay mahatsaro tena fa latsaka ankaterena ny firenena aloha hitambatra de raha hitambarantsika de tsotra de mitaka atsika hoe miala ny fitondrana de mba afahagna mametraka rafitry resana ary agnatin'ny ray am'izay nange tsy ny mpanohitra ihany tafiditra ao koa ny fitondrana zay solotenan'ny fitondrana manao convention raha ilaina zany raha ohatra evitena n'le mouvement populaire satria mouvement populaire matetiky manimba le toekariny firenena raha ohatra ka miditra mba hialana am'izay ny fanjakana tokony ho tonga sena ary mitodika amy sadek zay sadeka tokony andamina ny firenena eto fa ratsy de ratsy tokoa raha tonga ny fifidianana ka zany alabato zany ny trangy eo tena vahoaka tezitry ny tsangana io za my tenany ary zay vao maiky loza sarotro manarana ny firenena ty raha misy trouble poste électoraux sarotro raha mijery ny tantara politika ny Madagasikara nefa tsika Andriamatoa Paul Pody hatramin'izay de misy hetsy bahoaka foana zay vao hoe misy ny fifanarahana eo amin'ireo mpanao politika zany hoe ny fanohitra am'izay zany no kendrenareo aloha fanohitra am'izay ny tadiavinay mety azo eritreretina ve zany sa hoe zao tsika voarandrana zany voalohany aloha ny fahatsiarovan-tenany zareo mpitondro eo ray zay miankina amin'ny firaisan-kinan'ny mpanohitra zany hoe rapport de force monko izy io miankina ihany koa am'zareo fianakaviam-be raisampirenena de zay solohan'ny sadek sy ny OIA
de ireny fikambanana régional reny any afaka miditra antsehatra manelanelana atsika pourquoi pas mba evitena zavatra nitranga malio ohatra tsy mety any reny zay ACFP aloha tsy de d'accord amin'ireny hoe amin'ny alalan'ny coup d'état tsy mety reny fa aleo zany evitena le mouvement populaire raha azo atao fa rehefa tsy azo atao moa de tsy maintsy hipasy am'zany ihany izy io monsieur Joël za miteny anao fa d'ici 2022 tsy maintsy hany lalana ary ohatra ka tsisy marimaritra iraisana mihitsy raha tsisy marimaritra tsy maintsy zay nefa raha io ahoana moa no atokisanay senina joronao sy ny ACC zay fa fantatra fa manaraka ny baikonao tsisy raha andehany io tsy possible zay toky an'izany ka zay manaovany antsoavo amin'ny entité rehetrarehetra hoe aloha ijoro aloha hiaraka ary antsoavo nataon'ny filoha Marc Ravalomanana tany Thomas mahafoloan'ny mpanohitra azy izy any foloan'ny mpanohitra na tiana na tsy tiana na ny foronona ny lalàna zay lazaiko hoe lalàna ny deux études an'igny zay fa nazavaiko zay amin'ny lalàna manko misy lalàna tsy azo ampiarina en deux études anaran'izay zany hoe tsy fonao azy iny lalàna iny le lalàna ny foron'ny député izy moa anaran'ny député ity le nanoon'le lalàna momba ny mpanohitra any amin'ny assemblée tsy miatra an'iny fa izy ny mpanohitra hiditra amin'iny donc zany ka fa tsy miatra ny lalàna anankiray mandritra ny fotoana vitsivitsy fonao azy principe-na lalàna zay donc zany mbola manan-kery foana ny 2011-013 ary filoha Marc Ravalomanana no filohan'ny mpanohitra na izy afaly na izy tsy faly izy ny filohan'ny mpanohitra ka donc mahafilohan'ny mpanohitra azy nanaovany antsoavo tany Thomasina ary za zany mamprisika azy mbola anoza antsoavo zay amondrona ny mpanohitra rehetrarehetra hitambatra ny problème amin'izy ity manko misy le leadership atsika tsy tokony jery zay leadership ny firenena jerena misy manao an'izay ny mpanohitra sasa zay tsy mireconnaître azy ho lehibe ny mpanohitra tsy mety zay lasa mampisaratsaraka atsika zay aloha tsika mitambatra autour-n'io filohan'ny mpanohitra io tsy midika zany ane de izy ny candidat ny mpanohitra andretsika fa mipetraka le rafitra andretsika mandinika hoe izy ny candidat iraisany rehetra ohatrohatran'izay fahitako an'le problème zany akoatran'izay ny resaka toe-karena amin'ny ankapobeny Andriamatoa Paul Pody amin'izao fotoana izao maro ny faritra mitaraina na ny eto ampovoantanana ny any amin'ny moron-dranomasina amin'ny resaka fiakaran'ny vidim-piainana aiza ho aiza mikasika an'iny raha hoe raisitsika ihany le fekevitra ny raisin'ny mpanohitra teny amin'ny bypass le anisany aretina lehibe iainan'ny firenena am'izao le fahantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka malagasy maromaro moa aretin'ny firenena am'izao hoe fa izay loha anisany aretina goavana zay iny ny antony tsy fahafahany zao fitondrana zao mifehy ny vidim-piainana ary faharoa tsy fahaizany zao fitondrana zao mametraka ny lara-pahamena manahirina ny vahoaka de tena mampalahelo le izy zavatra hafa zay ny oeraoera tena zavatra idirana ary fa manomana an'le propagande zany izy amin'ny fifidianana zany satria ireny zany nefa ny raha mpiakary ny vidim-piainana anisany propagande azony atao koa ny zany fa ny magaganah ampidinina hoe ampidinina mantsy ampidinina ny vidim-piainana propagande azo atao koa ny zany ary vao maiky mahafinaritra ny vahoaka fa anao nanao fototrafitrasa ekena fototrafitrasa tsara fa izany tsisy miditra anatin'ny sotro ny vahoaka zay ka ny vidim-piainana de tena mampikolay ny olona mihitsy am'izao fotoana zao ka io ny tokony jeren'ny fitondram-panjakana aingana io fa za zany mahita fa tsy manana vahaolona amin'io izy monsieur Joël tsy manana vahaolona amin'io izy hatramin'izay nefa ny hita taratra hoe rehefa tena sahirana le maro anisy am'le vahoaka malagasy de manaiky zay laminara-politika rehetrarehetra apetraka ny fitondrana eo tsy manana an'izay aiahy kely zay ve nareo anivon'ny ACFP hoe satria noana le olona sahirana amin'ny fitediavana sakafo hoan'ny vady aman-janany
tsy eritreritra loatra resaka hoe fiavaozana ara-politika zany ny akamaroany malagasy za inona ny za lalaka tsy mahita an'izany monsieur Joël satria za zao a fa miteny aminao raha najory ny ACFP teto Antananarivo fa ziskany amin'ny fokotany roa amby 20 amby zato ary anatin'izany le olo hitanao fa motivé le olo ny problème zany de ty ny mpitariky mbola tsy misy tsy mbola vonona fa raha io misy mpitariky tsy mitombona zany zavatra lazainao zay tena lasa le olo ny olona rany miteny anao ve sa tsy anao dikan'izay le olona leo le olona indrindra amy faritany amy tany anaovany tournée any tena leo oviana za nanao tournée tany Toamasina namora CFP za tena vahoaka be mihitsy maro tao anatin'ny navoriky tam'izay hoe oviana izy ty président enao raha tsy hitanao zay avaly dikan'izay ile eritreritrinareo hoe le olona noana tokoa le olona ary zay ny vao maiky mamotivé azy hitady fanovana tena vonona ny olona tompoko fa za ndray mahita oa mbola veriko ndray priorité ny ACFP na dia atao hoe hetsiky ny anarana priorité ny ACFP convention mba tsy isiany zavatra fahasimbany ny toe-karen'ny malagasy kanefa rehefa tsy possible zay tsy mahatsara tena ny mpitondra tsy mahatsara tena ny rehetrarehetra hiditra amin'ny mouvement populaire ihany zany ny afarany inévitable mialohan'ny fifidianana na mety alohan'ny fifidianana mihitsy io afa tsy tsara le aorian'ny fifidianana ialana am'le aorian'ny fifidianana efa atezerany ary mety tsy voafehinao vahoaka aorian'ny fifidianana zany raha mouvement trouble post électoraux tsy voafehy zany olo tezitra am'le alabato ny joro eo manimba zavatra izy zay zany ny problème evitena mihitsy iny atao zay tsy sian'zay trouble post électoraux zay raha azo atao eny are marina sady ny fandarantsika ndray mato polipody aho meko minitra vitsivitsy ianao hitondrana hafatra ho amin'ny mpijery atsika sy miezana izay za aloha de zany misaotra nareo ato nanasanay ACFP ato am'ty fandaharana dinika ty faharoa mitodika amin'ny voaka malagasy voaka atsika hotona mijala atsika zao fa hotona atsika mbola tsy fotoana ampitrotra atsika aloha zao kanefa kosa efa tena tonga zany mitaky ny fahatsoarovantena atsika tsirairay atsika ihany ny afaka navotry ny firenentsika tsika tsy afaka antehitra amy la France tsy afaka antehitra amy SADC tsy afaka antehitra amy communauté hafa fa atsika malagasy ihany manavotry ny firenentsika ho an'ny taranaka atsika ary mitodika amy mpanohitra koa tsika mpanohitra zany tokony rayina foana aza sarisarahany resaka leadership atsika hoe zay tsy mankasitrika ny ranona tsy avy alao agny le adiady madiniky firenena jerena mitodika aminareo mpitondra ekena nareo manana miaramila manana mpitandro filaminana fa izao misy fetrany reny rehefa tena vahoaka miziriziry mijoro eo tsy voatoanareo io efa tantarany treo teto zay ary zay ny tokony andresina lesona ka noho zany ny zavatra takiny aminareo aleotsika nao conférence nationale iafara amy convention malagasy malagasy tsy mila sadaiky akory atsika manao an'izany mametraka rafitra iraisatsika mianakavy nareo mpitondra zahay mpanohitra andaniny mba amarina mba atoky an'lay fifidianana zay omantsika miaraky io ny olona rehetrarehetra zay ny afatra tompoko sotra tompoko la makasitraka tompoko makasitraka anao Andriamato Polipody filohan'ny etsika ho an'ny fanavotam-pirenena ampatsiahivinao atsika rehetra ihany ny vahiny teto am'ty fandarana dinika ity de makasitraka atsika rehetra ihany koa nanaraka an'izany fandarana zany tany tokantrano tany de mametraka ny veloma finaritra indray tompoko lahy sy tompoko vavy